Nahazo toeram-pitsaboana ny vaovao ny eny amin'ny kaominina Ambohitrimanjaka eny Tonga nitokana ny fototra moa ny minisitry ny Fahasalamana Johanita Ndahimananjara araky ny izany ihany koa dia nanatrika ny fotoana ny ben'ny tanàna ao atoerana fototra izay inona fa hahazahoan'ny rehetra tombony eny anivon'izany kaominina Ambohitrimanjaka izany. Rasoa hitondra fahasalamana ny ho an'ny vahoaka manodidina ity toeram-pitsaboana nify sy ny atovava eto Ambohitrimanjaka ity. Io maraina io no notokanana ny toeram-pitsaboana nify izay nomeny eo anivon'ny fitondrana tetezamita tamin'ny alalan'ny minisitry ny Fahasalamana sy ireo mpiara-miombona antoka aminy ny kaominina Ambohitrimanjaka. Tonga nitokana ity toerana ity ny minisitry ny Fahasalamana Johanita Ndahimananjara, ny ben'ny tananan'Ambohitrimanjaka Dr Ery araky ny fahalalany maro azy, ny lehiben'ny faritra Nalamanga, ny lefitry ny distrikana Ambohidratrimo ary ireo olo-manankaja maro sivily sy miaramila. Mitety bidy 20 tapitrisa ariary ireto fitaovana ka ny ministera no niantoka manontolo izany ary ny kaominina Ambohitrimanjaka no nanangana ny fotodrafitrasa rehetra toy ny trano nandraisana ireto fitaovana ireto. Be tokoa androany amin'ny kaominina ambanivohitra Ambohitrimanjaka satria nahazo ny dentisterie izy izay fanomezana avy any amin'ny ministera ny Fahasalamana. Izany dentisterie izany moa dia mitentina 20 tapitrisa ariary ary tsy natokana ho an'ny kaominina Ambohitrimanjaka ihany zany fa iarahana koa zany amin'ny ampangabe fiadanana mahereza sy ny kaominina manodidina izay tonga eto. Efa nomen'ny ministera ny Fahasalamana ny mpitsabo nify izay hiasa amin'izany ankoatran'ireo fitaovana ary izany moa dia fanatsarana ny atovava ny mponina amin'ity toerana ity. Ankoatran'izay moa dia betsaka ireo tetikasa izay mbola eritreretina ho atao amin'io toeram-pahasalamana io ka dia akina tanteraka amin'ny ministera ny Fahasalamana izany. Nisy ihany koa ny fanomezana bisikileta miisa 5 izay nomena ireo agent communautaire izay fiaraha-miasa eo anivon'ny Global Fund sy ny AIM. Tao aorian'izay dia nisy ny fialana etaeta niarahan'ireo vahiny saina sy ny solotenan'ny mponina Ambohitrimanjaka. Isy ny foarana tsena be izay mampalaza ny Ambohitrimanjaka ho tanterahana manomboka ny faran'ny volana Martsa ho avy izao ary haritra herinandro.